Mbola mahakasika an'izay pejy politika izay hatrany kosa nanao tatitra mikasika ny valim-pifidianana l'olona vonjimaiky ny Vomera mahaleo tena ny tena misahana ny fifidianana na ihany koa ny seni ny votra tao anatin'izany misongadina ny antoko HVM ary manaraka aorianan'izay ny tiko i Madagasikara vokatra azo avy amin'ny birao-pifidianana 7.80 faingo aotra roa isanjato amin'ireo faritany enina. Mitarika vonjimaiky amin'ny salanisa 7.80 faingo 7.20 isanjato ny atoko HVM amin'ny fifidianana olona manerana ireo faritany enina nahazo vato 12 faingo 3.70 isanjato kosa ny antoko 5 enina faingo 4.70 isanjato ny any Mapara raha toka aotra faingo 7.70 isanjato kosa ny any atoko Arema. Io ny tatitra vonjimaiky nataon'ny filohan'ny Vomera mahaleo tena amin'ny sahana ny fifidianana na ny seni Ketselarby Andriamatoa Rakotomanina Hery vokatra azo tamin'ny roratolakandro teo avy amina birao-pifidianana misa 770 sy arivo amin'ireo birao-pifidianana misa 710 sy arivo na tonga procès verbal scanné izany hoe manodidina ny 7.80 faingo aotra sy roa isanjato eo. Ny circonscription électorale moa dia eo amin'ny faritany no nanaovana anazy fa omena ianareo ihany ny configuration nationale ho an'ireo antoko napiditra lisitra manerana ny nosy efatra izy ireo ny Arema manerana ny nosy zany dia nahazo vato 7.30 0.49%, ny Mapara dia nahazo vato 20.5 6.44%, ny Tim nahazo vato 4.5 12.73%, ny HVM nahazo vato 10.10 sy 3.5 67.89%. Hatreto dia bureau de vote miisa 9.30 amin'ny 100 amin'ny 9.70 sy 900 no nahatonga procès verbal scanné zany hoe 67.02%. Ireo aloha ny vokatra vonjimaiky voarahin'ny seni avy amin'ireo centre informatique manerana ireo district maro samihafa nilaza ny mbola andefa tatitra amin'ny andalana ny seni mikasika izao fifidianana olona izao.